Tinella. Aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre. GSI Université privée. Manolotra anao ny vaovao. Tsy ho vita amin'ity taona ity ny fifidianana telo ilaina tao mialoha ny hifidianana ny senatera sy mitombina filazan'ny prime ministre fa atao avokoa ny fifidianana rehetra mandritra ny taona 2024 hoy ny experts nationaux. Tsy mbola manana tety andro mazava ny eo anivon'ny senita ankoatra ny fifidianana kominaly ny 17 jolay izao. Alatra volabe 20 tapitrisa ariary any General Jean Ravelonarivo tamin'ny taona 2024. Afaka madidio ireo mpiambina efatra nomelohan'ny prime ministre ankehitriny fa isan'ny ireto petsapetsa tamin'izany fonizy flota le General ny Rotary Club. Fa narota-pahefana no nataon'ny prime ministre hoy ny maître Olala tao anatin'ny ampamoaka nataony maraina mikasika n'ity raharaha ity. Mifamafao ny resaka mikasika ny raharandramena, inona ny marina. Ireo loharano vaovao milaza ny fisian'ny fandrana vaovao hatramin'ny omaly. Ireo tompony andraikitra isa-tsokajany mandamafy misiny izany. Ny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena izay tsy mety ilaza ny vaovao any an-toerana. Mbola ny ekibon'ny omby ny rafitra TNT to Madagasikara tsy tratra amin'ity taona ity ny fametrahana ny rafitra numerika TNT hoy ny tompony andraikitra iray anivon'ny ministera ny serasera androany. Rafitra simulcast no an'olo ny rafitra analogika misy amin'izao fotoana izao izay sady ampiasaina ny rafitra analogika sy numerika. Any ivelany mahery ny folo ireo olona maty mainy herinaratra tao Port-au-Prince any Haïti nandritra ny maty lehibe iray. Mpanakanto haisiana anaty vondrona mpiangaly ny gadokira rapy ireo maty tafakatra 20 naratra. Ny andindiny izay rehetrany. C'est tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ny azo ny vaniko laka, ny tanina andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06
nari 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antanarine 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Music by Cool TV. La télé autrement. Aloha raha manokatra konty amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BO à Madagasikara ihany e. Enjagena indray za. Ya, karaha an-trano fô. Eto amin'ity tanànana ity zao misy masovoa amin'ny BO à Madagasikara. Zay koa anokatra konty ao amin'ny agence BO à Madagasikara akaiky anay indrindra. Amin'ity tamin'ity tombontsoa zany ao zany a. BO à Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Alefa raha anany mihitsy izy roa dia amin'izay tsisy mifanometsy iny. Tena ohatrany tsy afaka manatitra andreo fa ohatrany misy tinina kely tsy maintsy injaiko fa ve. Ok. Aza mora kivo ohatr'izany le sela. Tsy hitako ihany ve izay atao. Nanao ahoana izao dokotera? Ka aninona nefa e? Mba anorana sana avandry, za koa ne mahasalalahy. Monsieur Olivier fa tsy Olivier. Tompona andraikitra voalohany ity trano ity. Vady e! Zany hoe tsy mivazivazy mihitsy any resaka anao momba an'iny e. Monsieur Frank, tonga ty ilay fotoana mitondra fanileny tetavinao. Fiainako lesy ny saina. Tena tiako izy. Fa zao a. Ahoana? Hivady zahay.
Ankafaly indray tomboka lasomboka vavy ny tsy dinany tokantrano amin'ny izao takarivo izao miarabanao ary manasanao indray anaraka ny fampalamba vaeto amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana avy hatrano isantarantsika ny fiarana amin'ny tianio ity tsy ho vita miaraka amin'ity taonty avokoa ireo fifidianana rehetra tsy mbola vita raha nambara ny manam-pahaizana momba ny fifidianana androany ny hoenti-manana sy ny fotoana hikarakaran'izany no tsy ampy raha nambara ny hatrany itsakilan'izay tsy mbola manana tety andro mazava mikasika izay fifidianana izay ny avy anivo ny senita ankoatry ny fifidianana kominaly ny praiminisitra nefa nampanantena fa ho vitaina amin'ity taonty avokoa ireo fifidianana rehetra ireo izay ahitana ny kominaly ny ary ny provincialy mialoha ny hirosona amin'ny fifidianana senatorialy. Fanatediana hoentin'ny Zora Kotondrina. Tsy mbola manana tety andro mazava mikasika ny fifidianana rehetra tokony mbola atao ankoatra ny kominaly ny eo anivon'ny senita hatreto. Ny datin'ny 17 Jolay hatreto no efa mipetraka. Tsy mbola misy tokotany kosa ireo fifidianana rehetra hafa. Fampiofanana ireo any amin'ny faritra amin'ny fiomanana amin'ny kominaly no efa ataon'ny senita. Ao amin'ireo faritany io zany manomboka amin'ny 18, 19, 20 février dia mandeha koa ny fampifanana andreo avy any amin'ny OVEC isaky ny district ao anatin'ny faritany tsirairay avy. Le OVEC moa zany dia fantatsika fa le hoe organe de vérification des candidatures. Io zany dia miantefa amin'ilay fanomanana an'ilay communal. Izao ndray zany any amin'ny OVEC isaky ny district dia anao ndray fampifanana an'zareo membre an'ilay OVEC isaky ny district. Tsy vita amin'ity taonty avokoa ireo fifidianana rehetra ireo raha nambarany Herra Kotomanana izay manampahaizana amin'ny fifidianana no efa filohan'ny senita eo aloha. Azo atao ihany ny manatanteraka izany raha eo amin'ny lafin'ny fikarakarana raha nambarany, saingy ny vola sy ny fotoana no tsy ho ampy hoy izy. Raha ny lalàna amin'ny feny fifidianana hatramin'ny volana Novambra ihany no azo anatanterahana fifidianana eto. Roa ihany araka izany ny fifidianana azo tanterahina. Ny fifidianana dia tsy ho totosa raha tsy feno ireo fepetra anankitelo ireo. Fanomanana, famatsim-bola ary fotoana. Fa nefany le famatsim-bola tena zavatra anankiray ngeza be ahafahantsika atomombana ny fifidianana izay ho ataontsika rehetrarehetra eo zany. Raha amin'ny eritreritro za manokana aloha dia hoy aho hoe mety tsy ho vita izay zavatra izay fa raha fifidianana anankiroa angamba mety tena tery de tery zany zavatra zany dia mety ho vita ny fomba fandinihako azy. Raha ny filaharan'ny fifidianana aorian'ny kominaly, ny fifidianana régional sy ny provincialy no tsy maintsy atao. Tsy maintsy milahatra ireo raha ny lalàna ary ny mpifidy lehibe mivoaka avy amin'ireo rafitra ireo no mifidy ny senatera 12 ankoatra ny 12 tendren'ny filoham-pirenena. Rehefa vita ireo izay vao afaka miroso amin'ny fifidianana senatorialy. Tsy mbola hitsangana amin'ity taona ity araka izany ny ateny mirandoolona raha ny lojika. Mazava nefa ny tenin'ny praiminisitra. Inona ary ny kajy ao ambadika io filazan'ny praiminisitra io? Azo antoka fa misy dikany lehibe iny tenin'ny praiminisitra iny. Anao tery vaimanta ve ny fanjakana? Sa anao fifidianana ao anatin'ny fotoam-pahavaratra? Isy fandikan-dalàna hafa indray ve hitranga eto Madagasikara? Ho teren'ny fanjakana ho fidinina ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny faritra ankehitriny ve ny senatera ka antony etsiketsehan'ny HVM ampandaniana ben'ny tanàna Arivo Mahery manerana ny Madagasikara? Tsy mbola misy resaka ihany koa hatreto ny momba ny rafitra mahaleo tena ikarakara ireo fifidianana rehetra voalaza fa atao amin'ity taonty ireo. Ny asan'ny senita izay efa tokony ho tapitra hatramin'ny farany tetezamita. Zay ny mikasika izay fanatanterahana ny fifidianana izay fa ampamoaka nataon'ny maître Olalandro any maraina fa nararota-pahefana io ny voalaza fa nataon'ny praiminisitra ankehitriny Jean Ravelonarivo ny volana janoary 2014 fony izy mbola filoha général ny Rotary Club. Mpiara-miasa taminy miisa enina no nampidiriny amponja tamin'izany no ny fahaverezana malety voalaza fa nisy vola hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary. Androano no tsarainy ireo voaheloka ireo ary afaka madidio no ny tsy fisin'ny porofo sy ny taratasy avy amin'ny praiminisitra manafoana ny fitoriana izay nataony. Ny andindiny miaraka amin'ny Oliva Antriniala. Afaka madiodio ireo mpiambina efatra, mpitandro filaminana iray, vehivavy reniny iray amin'ireo mpiambina nampangay ny praiminisitra ankehitriny fa isan'ny iray petsapetsa tamin'ny nahaverezan'ny kitapo mirakitra vola 20 tapitrisa ariary. Ny volana janoary 2014 izany hoe ireo taona mahery lasa izay ny vahiny tao amin'ny hôtel Carlton ny Jean Ravelonarivo filoha général ny fikambanana Rotary Club. Voalaza fa nandositra niaraka tamin'ny vola be io ny mpiambina azy, ireo mpiambina efatra ambiny sy komisera iray no nilanja ny eloka ary ny gadra nandritry ny 420 volana. Fepotona tsy ara-dalàna sy ny tarazo ka raha ny fanazavan'ny maître Olalandro any.
misy koa lalàna amin'azy fa hoe ny détention préventive ny fitazoman'olona hoe alohan'ny fitsarana dia enimbolana miampy telovolana 12 volana zany ireo olona reo 12 volana mbola miampy aty ambonina zany hoe efa tsy nanara-dalàna koa zany zay zavatra zay ny lazaina atao dia ny hoe tsy mety zany satria lasa efa détention arbitraire zany zany hoe fitazoman'olona araky tsy araky ny lalàna intsony zany io zany hoe iverinay fa hoe tokony afahana madiodio. Ity ampamoaka ity no tanterahany maître Lala taoriany fitsarana ireo voaheloka ireo ny tenan'izay mpisolo vava ilay komisera voaroiroy. Navarina tamin'ity raharaha ity niova hevitra ny Prime Ministre ankehitriny na dia vola be 20 tapitrisa ariary azy no voalaza fa very. Ny Prime Ministre zay tompon'ny fitoriana amin'izao fotoana izao dia efa nandefa taratasy hoe tsy mitory intsony. Rehefa tsy mitory intsony zany zay ny fanazavana azy dia hoe natsapa zany io Prime Ministre io araky ny PGE zay nataony teo dia ny hoe hitondra ny tany sy firenena amin'ny famarinana sy amin'ny tany tandalàna. Ka rehefa natsapa zany izy hoe tsy nisy porofo izy dia izy hoe tsy tory satria tsy toko zay tazomana an'ilay tory tsy toko nanenjana azy satria le olona tena nangalatra hatramin'izao tsy hita ary fantany olona satria garde corps ary tsy teo hatramin'izao. Tsy mety voaporofo hatramin'ny farany fa nangalatra tokoa ireo olona nigadra noho ny fitoriany Jean Ravelonarivo ireo mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao mahakasika izany. Tena nisy marina ve ilay vola be lazaina fa very na dia zony mpitory aza ny misintona ny fitoriana nataony mampametra-panontaniana ny zava-mitranga amin'ny maha-Prime Ministre ny Général Ravelonarivo Jean avela amin'izao fotsiny ve ireo voalaza fa nangalatra ny volany. Nisy fanapara-pahefana ve tany aloha tany ka tsy tia nahitatra ny raharaha ty aoriana noho ny andraikitra iantsoroany nahoana no ankehitriny vao nosintominy ny fitoriana. Fa mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray fa eo am-panomanana ny fihaonana any amin'ny faritry ireo avy amin'ny FFKM sy ireo filoha 5 amin'izao fotoana izao etsaka ilan'izay nitaky ny ampidirana azy ireo anatin'ny fampihavanam-pirenena ihany koa ny fikambanana ireo gadra politika androany mitaky ny antarana ny conférence au sommet amin'ireo vondron-kery hafa izy ireo mitaky fahalalana tanteraka ho an'ny filoha taloha Marc Ravalomanana kosa ny avy eo anivo ny vondron'olon-tsotra fanadihadiany Zorakotondrina. Nitoy teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina teny Mahamasina indray ny conférence au sommet tsy azon'ny mpanao gazety natrehina. Tsy nisy zava-baovao mbola fanomanana ny fidinana any amin'ny faritra no votoatin-dresaka. Tsy tonga nanatrika izany kosa ny Flody Diratsiraka sy Andra Rajoelina Rajaivina amin'ny 20 ny volana marsa ho avy izao no tanterahana ny fihaonana manaraka. Itsakilan'izay mitaky ny hanomezana fahalalahana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireo vondron'olon-tsotra mpanohana azy androany. Miara-manandra-peo izahay mitaky tsy ampiambana amin'ny fitondram-panjakana ny fanomezana fahafahana malalaka ary fanomezana zo amin'ny maha-olona olombelona olom-pirenena ny filoha Marc Ravalomanana ary indrindra ny verenan'ireo zoany amin'ny maha-filoha-pirenena mba hitovizan-jo amin'ireo filoha-pirenena izay mizaka ny sata mahazo ny filoha-pirenena. Itsakilan'izay tsy mety amin'ireo gara politika ny fampihavana-pirenena tarihina amin'izao fotoana izao. Fitadiavana izay mahametimety ireo filoha 5 ireo avokoa no ataon'izy ireo amin'izao conférence au sommet izao raha ny fanazavan'izy ireo. Moava ireo mouvance 5 ireo ihany ny tompona ndraiky tamin'ny zavatra niseho teto amin'ny firenena. Inona ary nazahoanay ny anarana hoe gadra politika tsy nondrarana pirenena. Raha zay no izy dia tokony anisan'ireo anatiny fanomanana ny fampihavana-pirenena sy ny fanarenan'ny firenena fa indrindra ny fanatanterahana an'izany. Tsy mbola misy tokotany kosa ny amin'ny fanonerana azy ireo. Mbola fandraisana ny atota taratasy ihany no nataon'ny FFM matreto. Raha ny fanadihadiana dossier 470 no efa eny ampelantanany ty androm-panjakana ity, saingy tsy mbola misy kosa ny resaka arabola eto manatanteraka izany. Isan'ny mbola vary mangatsika miandra ny filoham-pirenena ny fananganana ny Fonds National de Solidarité izay afaka hiantoka ny endrika arabolan'ny fihavanam-pirenena. Fantatra kosa tamin'ity anio ity fa hiatrika ny fifidianana amin'ny anarany manokana ny antoko MFM izay tarihiny manandafitra Kotonirina raha nambarany androany tsy fisarana amin'ny Ankola Ravalomanana akory no antonjany raha ny fanazavany fa nitoko manana ny maha izy azy ny MFM ka tsy maintsy hiatrika izay fifidianana izay. Arao ny fanamparazavany.
mandeha reky zay tsy miaraka zay zany hoe mbola hatramizao mbola tsy hatram'ny fanarahana hoe iaraha ny iarahana inge taloha voalohan'ny repoblika iaraha député ny iaraha fa ny communal mbola tsy mifanaraka zay raha dia zany nezako hoe mbola samy manao aloha zao mbola tsy fananganana lisitra koa. Dia izany koa ny vadiantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena niakatra ny vidim-bary mitohy miakabidy ny legioma raha mbola nahazo karaoty na ovy sy ny karazana legioma samihafa ny R100 teo aloha maro ny mpivarotra ankehitriny no tsy mivarotra amin'ny 100 na R100 intsony araka ny fanadidinana nataonay manampitrotraka ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny sy ny fiakaran'ny vidin-tsolika ny fahavakisany fefilo miaro ny tanimboly maro mpamatsy legioma eto Andrenivohitra hantanteraka hetsika araka izany ny mpiaron-jony mpanjifa noho izay fiakarany vidim-piainana izay ny antindin'izay avy hatrany. Niakatra indray ny vidin'ny legioma raha ny abetsaka ny legioma azony vola fitondra miantsena mahazatra niakatra hatramin'ny 50 sy 100 isan-jato izany amin'ny ankapobeny vitsy dia vitsy isan'ny legioma azony R100. Ety Tosy izay toerana be tanimboly mpamatsy legioma Antananarivo eny Atsimondrano zara raha misy tahaka izao ny harikôvera R100, voatabia efa ratsy simba tahaka izao ny R100, vodiny madinika 4 ny tongolo maitso R100, seleri tangozany madinika 2 no vidiana R100. Ho an'ny legioma hafa tsy mahazo intsony ny R100. Zao iany namotana nosbera isinay raha etsy maheriny ndraiky tapo raha 2 arivo ny kilao ny andraisanay anazy. Ny harikôvera 2 arivo ny kilao ny andraisanay anazy. Zay mivarotra 500 sy 2 arivo ny kilao ny harikôvera ny karoty. Ohatra hoe kotomila, tongolo maitso, be dia be vitsy reny tena reny 40 000, 35 boatina tongolo maitso, boatina kotomila, seleri, persil. Araka izany midona amin'ny isa tokonana ny fitavozavozana amin'ny fanamboarana ny lalana, ny fahalemen'ny fotodrafitrasa, fiarovana ny lemaka, ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Lafo ny ovy lafo, zay zahatra vidiana lafo daholo tsy mba misy moramora tsara. Ankoatra ny legioma dia niakatra ihany koa ny vidim-bary eny an-tsena manodidina ny 30 hatramin'ny 50 izany fiakarana izany hoe na ny vary na ny laoka niakatra avokoa mihevitra ny anao fihetsiketsehana ny vondrana samihafa mpiaro ny zony mpanjifa vokatra ity fiakaram-bidy amin'ny entana ilain'ny mpona amin'ny andavanandro ity. Tsara atao zany amin'izao dia hita hoe tokony mba ifehany le mpivarotra ny entana eto amintsika eny Anosobe ohatra zao ny grossiste na resabary na resakinina dia any mihitsy zany tokony hidinana ny fotony fampiresana azo atao zany dia mifampiresaka amin'ny vantana amin'izareo grossiste zay hidiny miaraka amin'ny solitena anena mihitsy hoe anenana le vidin'entana rehetra satria hoe rehefa varatra ny olona dia manararoatra daholo ka zay mihitsy zany notazonay azararotina ny olona ao anatin'ny fahasahivanana. Isan'ny tanjon'ny governemanta ny feno fiakaran'ny vidim-piainana tsy ohatry ny 7 isan-jato ho amin'ny taona ity. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa sarotra ny azonana izany afaka 3 volana dia hiatra ny vidin-tsolika tena izy ary manodidina ny 4 ariary ny litatry ny lasantsy anampitrotraka izany ny mbola fifehezan'ny orinasa sy ny mpamatsy vola vahiny ny lany amin'ny vola malagasy noho ny fifehezan'izy ireo ny ampahany betsaka amin'ny tsenam-barotra fanondranana sy fanafarana entana avy any ivelany. Lafomba vaovao tanteraka kosa indray efa mamaritra ny tany misy ny abattoir etsy Ankadindratombo ny Sinoa 5 tsy mbola fantatra hoe aiza no asiana ny abattoir vaovao eny Ankadievo Alasora niteraka savorivory ity resaka ity hatreto mety tonga hatrany amin'ny fiainona ny minisitra ny fiompiana teo aloha Joseph Martin Andriamampiona nahita tafara sy ny ben'ny tanàna Alasora eny amin'ny fitsarana kosa ny raharaha ho ny loharana vaovao iray androany fanadinana hoentin'ny Mikael Ramarila. Nilaza ny ministra ny fiompiana Antelme Raparany androany fa tsy mbola eny ampelantanana ny totaratasy momba ny olan'ny mpamongady sy ny Sinoa etsy Ankadindratombo. Eny an-toerana kosa nanomboka ny herinandro farany teo ny fandrefesana sy ny fakana sara ny toerana misy ny abattoir ataon'ny mpandraharaha Sinoa raha ny voalazan'ireo mpamongady eny an-toerana. Satria efa manangana tranojiro izao etsy amin'le abattoir anay. Tsy nekenay moa zany fa naiky ataony tato anatiny dia lasa tsy nekenay dia nataony eo avelany eo. Mitaitaina zany zay satria tonga foana ny Sinoa mandeha amin'ny tamboho io miaraka amin'ny géomètre, miaraka amin'ny fakatsary, miaraka amin'ny caméra analana eto amin'ny titoranty. Marary dia marary loatra ny anay satria izay grossiste dia tena lany vola nanotra an'ity nitovy tamin'io arabe io.
Mandamafy izany kosa nefa ny ben'ny tanàna Lasory izay voalaza fa isan'ny nivarotra ity tany misy ny abatoara ity tamin'ny Sinoa. Mpiasan'ny jirama ireo tsikaritra teny amin'ny manodidina fa tsy Sinoa mitsidika sy maka sary ny tanin'izy ireo. Mazava be ngamba le zavatra efa napetraka ny commune. Tsy miala eo amin'ny toerana io ry zareo raha tsy tomombana ny abatoara vaovao ivatanany. Akoatr'izay tsisy antony tokony hivoizana an'io resaka abatoara io. Inona ny mariny manizingizina ireo mpamongady hena fa efa mandrefy ny tany misy ny abatoara ny Sinoa. Sanampitra Sinoa hiasa ao aminy ve ny jirama ny zava-misy tsy mbola fantatra hatreto na aiza no asiana ny abatoara eny Ankadievo, tsy mbola misy asa nanomboka ihany koa. Tsy ray intsony koa hoe ahoana ny toy ilay fitoriana apetraky ny mpamongady hena eny anivon'ny Bianco. Momba ity raharaha ity izay nahenoana resaka kolikoly. Fa mifamoa kosa ny resaka mikasika ny raharaha andramena amin'izao fotoana izao, inona ny marina? Ireo oloaram-baovao milaza ny fisian'ny fandranana vaovao ireo tompona andraikitra isanjokajiny kosa mandamafy ny fisian'izany eo anivon'ny zandarimarim-pirenena izay tsy mety ilaza ny vaovao mikasika izay raharaha andramena izay. Michel Arnarzon no mitondra ny andinindiny mikasika izay. Inona ny tena zava-mitranga mikasika ny raharaha andramena tsy misy intsony ny fanondranana sy ny fanapahana vaovao hoy ny filoham-pirenena. Vao omaly loharanom-baovao no nilaza fa andramena 700 taonina no misy manondrana any amin'ny faritra Manambolosy, Fananena sy Rantambe iny. Mandamafy an'izay anefa ny tompona andraikitra any an-toerana rehefa nanontaniana. Azonao io zavatra io zany para mba fantatrareo ihany. Misy zany aty zany misy karazan'olona efa voakarama zany manely vaovao azonao amin'ny point anankiray fa afahana manao taktika amin'ny point anankiray azonao mamely vaovao zareo samy zareo manao ny zavatra io zany mifanaratsy hoe ary zany tenena moa mivoaka ny ary de tonga any mpitandro filaminana de rehefa tonga any mpitandro filaminana tsisy akory ny ka ihany zavatra ohatran'izay zava-misy. Fa ny tena marina amin'izao sahako miteny ohatrany mbola tsisy angamba amin'izao no tena tsisy fa resaka fotsiny be dehibe aminazy io. Ny ministry ny tontolo iainana izay milaza ihany koa fa milamina ny any an-toerana. Ia, ny antony androany zany dia nanao vizity inopiné zany nijery ety potiny ny zava-misy aty Antala satria eno tsy naresaka tamin'ny gazety tato ato hoe misokatra hono ny campagne ny fanapahana ny resaka andramenana ny bois de rose dia nijery taty potiny zany zay amin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny avy nijery an'izany. Ary ny zava-misy aty an-toerana aloha zany dia tsisy mihitsy ny resaka coupe fraîche. Raha tsy haivina tompona andraikitra maromaro no efa nisoloana tany amin'ny faritra Sava iny manoloana izay raharaha andramena izay. Inona no olana manakana an'ireo tompona andraikitra toa an'ireo zandary tsy sampotra ireo grobone. Inona ihany koa no manakana azy ireo tsy hanome vaovao an'ireo mpanao gazety rehefa anontaniana mikasika izany. Hatreto tsy misy ny mangarahara mikasika izany. Mipetraka ny fanontaniana ho vita amin'ity taona ity tokoa ve ny fivarotana ireo tahirina andramena, ny fisamborana ireo mpanao fanondranana antsokosoko aza tsy mbola vita ny fanjakana. Eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray fa bolana katroka tsy ahatongava ny 7 Jona 2024 fepitaona napetraky ny fanjakana malagasy fa ivadian'i Madagasikara any amin'ny rafitra TNT tsy ho tanteraka manontolo anefa izany fa mbola ho ampiarina ny rafitra analojika amin'izao sy ny numerika no kasaina ampiarina irery izay antsoina hoe rafitra simulcast. Tsy mbola misy paikady mazava kosa ny antanterahana izany. Fanadidina hoentin'ny Michel Arnarzon. Tsy ho tratra ny fepitaona napetraky ny fanjakana ivadiana amin'ny rafitra nomerika na ny TNT raha ny fanazavana azy teny anivon'ny ministera ny serasera androany any Kibonumby ny rafitra TNT eto Madagasikara. Orinasa enina hatreto no efa nampiseho ny tolotra nanan'izy ireo amin'izay rafitra TNT izay: Rod Schwarz, Startimes, Vue Madagascar, Eutelsat, Telma ary Blue Line. Tsy mbola nisy ny tolobid na ny appel d'offre ny ainga hatreto. Ireo orinasa enina ireo kosa no avy hatrany dia naneho fahavononana handray anjara amin'ny fametrahana ny TNT. Raha ny fanazavany ny talen'ny fampivoarana nomerika eo anivon'ny ministera ny serasera Erinirina Razafimahefy andalana ny fanomanana saingy tsy ho tratra amin'ny 17 ny volana Jona ho avy izao ny fivadiana tanteraka amin'ny rafitra TNT. Hatreto tsy mbola fantatra ny vola noman'ny fanjakana amin'izany, tsy fantatra izay ahazo ny tsenam-barotra, tsy fantatra ihany koa ny sivana atao amin'ireo orinasa enina ireo. Raha ny fanazavana azo hatrany rafitra simulcast io no apetraka eto Madagasikara ary
ny fahitalavim-pirenena TVM no hanaovana ny andrana. Ny simulcast izay rafitra entina handefasana miaraka ny rafitra nomerika sy ny analojika. Raha tsy ahivina 10 taona no nametrahany Frantsa izay rafitra izay. Hanao ahoana ny eto Madagasikara? Ho an'ny eto Madagasikara ihany koa etsy ankilan'izay, na ireo raharaha heverina fa tsy misy fampiasam-bola goavana aza, tsy mbola ahitana rirana. Isan'izany ny fanokafana ireo orinasa tseratsera na radio sy télé kantona. Ny mikasika ny code de la communication, efa nisy ny fivoriana samihafa namorina sy ny arahana tamin'ireo tompony orinasa gazety samihafa eto Madagasikara momba ity resaka TNT ity. Raha ny fanadihadiana natao, nanatanteraka fivoriana tena anivon'ny ministeran'ny serasera mikasika izay basculement izay androany ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray maherin'ny folo ireo olona maty may ny herinaratra tao Port-au-Prince any Haïti tokony ho tamin'ny 3 ora latsaka 10 minitra ora tany an-toerana tsy fahatombanina teo amin'ny herinaratra tamin'ny fiara izay nitondra azy ireo nandritry ny matso lehibe iray no anton'izany raha ny fampitam-baovao ny gouvernemanta haïtianina androany mpanakanto haïtianina anaty vondrona mpiangaly ny gadokira rap antsoina hoe barikady koroa ireo maty ireo fantatra fa tsy ireo folo ireo ihany no maty ao anatin'izay fahamaizana izay mbola manohy ny fanadihadiana ny mpitsabo vonjy-taitra manodidina ny 50 kosa ny fantatra fa naratra mafy ary efa nahazo ny fitsaboana izay sahaza azy tao anatin'izay. Fa iverina eto an-toerana kosa sika eto anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ity anio ity ireto tsy ho vita miaraka amin'ity taona ity ireo fifidianana telo izay ahitana ny kominaly, ny rezionaly ary ny provinsialy mialoha ny hirosona amin'ny fifidianana senatorialy raha nambaran'ireo expert nationaux. Fa afaka madidio kosa ireo mpiambina efatra nomelohin'ny prime ministre ankehitriny Jean Ravelonarivo fonisy flota le général ny Rotary Club fa isan'ny ray petsapetsa tamin'ny fahaverezana volatra ny amin'ny 20 tapitrisa ariary ary farany eo amin'ny tontolon'ny serasera tsy ho tratra amin'ity taona 2024 ity ny fampiarana ny rafitra TNT ka hialana tanteraka amin'ny rafitra analojika. Fa fanatsarana kosa ny rindran-damina mikasika ireo fandarana raha inao eto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV manomboka ny 13 ny volana febroary izao manomboka amin'ny 7 ora sy fefanona raha inao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ifantoka amin'ny vitana sy ny tonombitana mahalona ny vanim-potoana ankehitriny kosa ny fandarana tafatafa rahampitso ao amin'ny Cool FM rahampitso alarobia amin'ny 7 ora sy fahefany. Dia izay koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tianio ity sorona ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay, GSI Université privée, nanolotra anao teo ny vaovao.